Salama miaraba ni Adriana Rubis, Monsieur Rivo Soloasson. Tonga soa daholo indray eto amin'ity chronique du midi ity, na ho antsika ato amin'ny page, manaraka amin'ny page, na ho antsika ato amin'ny chaîne TikTok. Rendez-vous journalier tsika moa izy ity rehefa ohatra ka mifanaraka tsara ny fotoana mba tsy hisy zavatra mifanindra dia manao foana tsika. Androany indray ny sujet izay ho traitentsika miaraka eto ho antsika izay fa mpanaraka n'ity chronique du midi ity. Alalan'ilay concept dia apresiana antsika hiditra mivantana haneho hevitra rehefa vita ny karazana tsy atao hoe famelabelarana fa karazana taridresaka ataoko fa ny essentiel dia ny participation antsika dia ho anareo ao amin'ny page mpanaraka amin'ny page Facebook dia ajouter eo amin'ny live io no cliquenareo zany hoe le ohatra misy sary olona anankiroa fa ndray anaty écran dia ndray ivelany io no cliquenareo raha hiditra aminareo amin'ny Facebook. Ho anareo ato amin'ny TikTok indray dia efa fantatrareo moa zany fanao fa eo amin'ilay invité no cliquenareo dia miditra ao anatin'ilay izy. Bon, zay no ela fa ny thème antsika androany dia hoe titikely, surtout tsika malagasy ny tena on est vraiment célèbre, mba tsy lazaka hoe champion du monde ve ny am'le hoe titikely rehefa zoina le inona le titikely dia le problème d'intégrité. Manahirana ny mitady olona intègre. Mety itenareo hoe fa na inona tsy natao hoe honnête. Anatin'ny intégrité ingrédient de plus profond. C'est dans l'âme. C'est une mentalité, c'est une manière de vivre. C'est resaka comportemental fotsiny le izy fa tena le être le olona mihitsy no intègre. Le honnête mantsy dia eo amin'ilay fomba fitondran-tena. Samy hafa ndray le esprit mihitsy no corrompu, tsy intègre. Le anankiray indray dia ny le olona honnête dia hoe amin'ny fomba ataony ohatra zany hoe eo amin'ny fomba fitantanana raha ao amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fifandra. Fa le intégrité c'est vraiment le identité anao mihitsy zany. Donc zay nahatonga anany safidy manokana hoe ny mahatonga ny gasy ho titikely problème anthropologique le izy fijeriko azy. Efa nanao débat, tsy débat fa nanao échange kely taty tamin'ny namana anankiray avy any Genève any i rahalahy Ihaja zay izy avy eo amin'ny fiangonana any Genève hoe maninona za zany tena rehefa nandinika maninona antsika gasy no manana ny toetra io tsy intègre io. De mety hanao raccourci tsika hoe mahantra sahirana. Oui et non. Ça mahita hoe c'est plus profond que ça. Satria ohatra fotsiny zao le hoe ateriko aloha ny fiainana. Za dia mba arabarabao ihany ny mpandalo fa tsy fantatra zay ho rafozana. Tanareo zany zany hoe misy c'est toujours dans un souci égoïste. Hoe tsy njovy ihany ny tenanao fa tsy fantatrao hoe mba arabarabao ihany zany hoe enao manokana zany tsy te hiarahaba fa voatery ianao miarahaba satria sao dia mba ray am'ireo no mba ho rafozanao. Asarazanareo le philosophie ambadikin'izy hoe zany hoe les valeurs, les politesses tenenina ao ambadika zany expression zany c'est une politesse centrée sur soi. Asarazanareo izy fa tsy politesse dans l'âme. Mais là-dessus, il faut la sortir de philosophe BVA. Fa za zany tena any amin'le être mihitsy no attaqueko fa tsy any amin'le faire. Matetika ny olona any amin'le faire hoe tokony manao an'izao, tokony manao an'izao. Nia tsy any amin'ilay faire fa nia any amin'le être. Lay maizy azy atsika mihitsy no hitako hoe misy problème anthropologique atsika gasy. Dia io titikely io anisan'ny forme extérieure
mampiseho an'le problème anthropologique malagasy. Zay zany zavatra point ngeza be anankiray zay tiako ny iresantsika azy eto. Eny ary l'intégrité matetika zany de zao no fomba andraisan'ny olona l'intégrité zany hoe dire ce que vous faites, dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. J'ai dit mais en gros, dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Ni problème ao am'le resaka titikely na le am'le hoe tsy droit dia eto zany ny droiture na ny honnêteté de tsy objectif à atteindre ho an'ny olona intègre fa rivotra iainan'le izy. Eo no mahasamy hafa an'ilay resaka eto. Le rivotra iainany ilay intégrité fa tsy objectif à atteindre. Tsy tanjona tratrarina amin'ny fiainana hoe mila miezaka ny ho intègre tsika fa le olona mihitsy no de nature intègre. Tsy cap na tanjona tratrarina ny intégrité fa chemin de vie lala-piainana lay izy. C'est un choix de vie, c'est un mode de vie. Tanareo ohatra ny mahasamy hafa ny olona manao régime sy ny olona manana mode de vie manana mode de vie manana hygiène de vie izy. Ny olona manao régime de zao hoe tena mila miezaka aho ny fetena miezaka aho mba tsy zao de manao izy an'le régime dia tratran'le tanjona de milasy izy satria aminazy zany zavatra imposena am'le izy tsy mode de vie any fa zavatra salorana fotsiny any. Fa raha ohatra hoe mode de vie le olona misy ny fomba fisakafo le olona misy fa zay misy ny fiainany dia tsy objectif izy fa chemin de vie na choix de vie na orientation de vie. Eo zany de fa misy tara départ tsy mitovy ny départ misy zany taraiky misy zany lasa aloha. Eto tiako marihana satria za en tant que théologien de za miteny eto tsy vertu chrétienne ny intégrité. Diso hevitra be mihitsy ny sasa zay miteny hoe satria tsika kristianina de tokony ho intègre tsika fa c'est pas une preuve de ma kristianina ny intégrité satria misy olona athée intègre ary tena plus intègre que les chrétiens. Misy olona animiste intègre ary il faut reconnaître ça. Misy olona agnostique intègre. Donc zany c'est pas une preuve de chrétienté, mais c'est une intégrité, c'est une valeur humaine. Donc zany mila manana fanetretena tsika kristianina tsy eritreritra hoe marque de fabrique ny christianisme ny intégrité tsy atopoko. Fa saingy ny différence ny olona tsy tiako le tena olona mivavaka fa quelqu'un qui vit sa foi sincère dia ny intégrité tsy quête tsony. Azonareo le hoe quête tsy hoe tanjona tratrarina fa ny intégrité dia c'est une habitude. L'intégrité ho an'ny olona tsy ao anatin'ny finoana dia c'est une quête. Hainareo zany quête zany hoe zavatra tratrarina, zavatra enjehana, idéal tratrarina. Fa ny ho anà aloha zavatra iainako nozaraiko aminareo fa za tsy théorie zavatra c'est du vécu. Pour moi l'intégrité c'est une habitude izay niinculquenahy tamin'ny éducationko sy ny zavatra izay namola volanahy tam'le lasitra mihitsy zany. Zany c'est une question d'être.
le lasitra mihitsy no défaillant mahatonga le olona tsy intègre, mahatonga le olona amiko zany le malhonnêteté dia fruit an'ilay lasitra izay faussé dès le départ de zay zany hoe rehefa intègre ny olona de honnête. Azonareo le raisonnement fa rehefa ny olona no tsy intègre de malhonnête. Zay zany le izy zany hoe le malhonnêteté na le honnêteté dia c'est le fruit le zavatra atao ety ivelany le hoe le tity kely mangalangalatra kely mandaingandainga kely manodikodombola etsy fetsifetsy fatsoratsora mitapitaka misoloky iny le malhonnêteté iny no edivan'ny maro. Or ny problème ianao raha iady amin'iny de horerakeo ianao fa ohatra ny aidratsy ano soroanao ny aidratsy androany de mipoitra ndray rapitsy donc c'est pas la solution fa iny efa conséquence efa fruit na problème de fond. De ina le problème de fond le intégrité n'le olona mihitsy no misy voa de avy zany efa io intégrité ny olona voa io tany amin'ny lasitra. Zay le lazany soratra masina hoe ny hazo tsara tsy mamoa voa ratsy ary ny hazo ratsy tsy amoa voa tsara. Tsy misy mioty aviavy amin'ny songosongo ozy ny soratra masina. Donc zany le intégrité io c'est intérieur fa tsy extérieur. Zay zany zavatra anankiray zay tiako marina kely. Nous zany de averiko hoe tsy resaka question na finoana ny intégrité amiko fa c'est une question d'habitude. Fahazarana io tsy mizarina am'izany mihitsy isika mitondena mahatonga le problème d'intégrité malagasy mahatonga ny malagasy tsy intègre. Ny intégrité amin'ny ny olona le commun de mortel ho an'ny olona rehetra dia ohatra hoe exigence imposée na avy any ivelany zany hoe ny fiarahamonina no mitaky aminy hoe mila olona azo antoka hitazona an'ity poste ty ohatra, mila olona azo antoka no antsoina hiara-iasa ohatra. Zany hoe am'izay fotoan'izay zany ilay intégrité dia tsy intégrité nahipon'le olona fa intégrité imposena am'le olona mba hahafahany mahazo avantage. De hitanareo fa eo zany le problème. Intégrité imposée ny communauté, intégrité imposée ny fiarahamonina, intégrité imposée ny extérieur mba ahafahako ho accepter ny communauté ka azahoako ny placeko sy ny tombotsoako. De mipetraka ny fanontaniana hoe intègre ve zany olona zany? Pour moi non. Satria zavatra imposé fa ny intégrité eto amiko dia c'est une valeur que je m'impose à moi-même. C'est pas une valeur que la société m'impose, mais c'est une valeur ou une exigence que je m'impose moi-même. Oh. Exigence personnelle que lui si en vue de amna zavatra anankiray fa c'est une exigence anazana de rehefa exigeant amin'ny tena kao anatin'le izy dia iny mitery lasa habitude ary iny habitude iny ozy izy ny vazaha l'habitude est une seconde nature donc se répercuter ety ivelany am'izay le izy. Donc zany raha ohatra ka te itsabo tsy hoe itsabo fa hijeritsika nisy question d'intégrité amin'ny olona aza lay honnêteté na le malhonnêteté no azakazana fa jereo aloha le intégrité an'le olona de l'intégrité an'le olona hoe avy aiza no nametrahany io intégrité io hoe intégrité napetraky ny fiarahamonina ve intégrité napetraky ny fiangonana koa ve fiarahamonina koa fiangonana intégrité napetraky ny tsy fantatro ny société ve sa intégrité izay valeur ako le izy satria za no miimposer an'izay amiko. Je m'impose cette valeur. Ozy ny soratra masina zay mahatonga ny amiko ny soratra masina dia théologiana dia mialatsiny fa tsy maintsy s'inspirer amin'ny soratra masina foana satria avy ao ny any etikako. De ozy ny soratra masina hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na antitra aza izy dia tsy ala am'izany. Eno tsara le tena hoe zaro habitue
ao anatin'zay le hoe zaro zay koa de misy hoe dompté misy sous-achante ao ambadiky le izy ny dompté hainareo zany dompté zany ça va pas de soi fa ohatra misy famolahana mihitsy zany parce que l'être humain est de nature égoïste ça il faut pas le nier. L'être humain est de nature égoïste atanao zaza voateraka dia voateraka ka hatraminy atao hoe quelques mois c'est-à-dire cuisine tamin'ny fianarana psychologie nianatra an'iny de ny hoe à l'état buccal daholo aloha tanareo vao mandray zavatra ny zaza de any ambavany mandray kilalao izy de any ambavany na zavatra hafaty azy de any ambavany satria zay mihitsy nature atsika de nature égoïste centré sur soi-même. Donc ny éducation zay apetraky ny parents dia midompté an'izay ego zay mba i se tourner vers l'autre satria de nature égoïste atsika. Donc misy resaka hoe zaro zany hoe misy karazana ohatrany hoe karazana ona refa zany programmation tanareo ohatrany hoanareo mpanao informatique malala zany hoe programmena mihitsy zany de iny aveo no lasa logicielny zay mifehy azy mitondra azy moa zany fa tsy hoe mifehy azy amin'ny fiainana. Ao anatin'izay zavatra zay de misy natao hoe transmission intergénérationnelle. Io no mahatonga io ny fototry ny pédagogie jiosy. Ao amin'ny soratra masina de miteny hoe ampianaro tsara ny zanakao zany ao Deutéronomie na mandeha ianao na mandry ary ny zanakao koa ampianatra zany amin'ny zanany zany hoe izay le atao hoe tradition. Le tradition tsy fomban-drazana isoro ao anatin'ny eritreritra hoe tradition égale fomban-drazana. Tradition de avy amin'ny teny latin hoe tradere de ny tradere de hoe transmission intergénérationnelle. Inona ny valeur transmetiavako amin'ny taranako de zay valeur izay no mifaçonné an'ilay zanako sy ny taranako ao anatin'ilay ao amin'ny fiarahamonina misy azy. Tsy resaka modélisation le izy tsy hoe modèle na hoe exemplarité tsy adala ny taolo malagasy ny teny hoe any adala toandray fa question de valeur le izy. Zay mahatonga atao hoe l'intégrité ho tena c'est plus profond fa tsy zavatra pratique ety ivelany fotsiny. Dia mandainga aoka tsika ray aman-dreny tsy andainga hiteny hoe hafa ihany ny taloha c'était mieux avant ozy le hira zay c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant fa la génération qui vient n'est que le reflet de la génération actuelle. Il faut être honnête. Alors tsika tsy famitaka ny génération zay ho avy eo dia taratry le génération anio sy omaly fa tsy misy hoe hafa ihany tamin'ny andronay fa tamin'ny andronay nafinaritra be ny aminareo ankizy am'izao maditra tsisy velona tsisy lana azy. C'est pas vrai. Transmission intergénérationnelle ao misoratra masina io. Tout est dans la Bible. Donc zany raha te hanana zanaka maro honnête ianareo isika ndao resatsika amin'ny famille zany ao zany le cocon familial. Te hanana olona honnête de il faut que cette personne doit être intègre. Tsy mamaika aloha ny mampianatra azy ny manaika le valeur hoe mila malala fomba miarahaba sy le intégrité aloha aiza no afahany mandray l'intégrité de le lastre misy azy de ina le lastre de lay valeur intergénérationnelle. Ao ny problématika masy de ty matetika everitsika hoe honnête ny honnêteté plutôt zafady satria azo lazaina hoe sœur jumelle ny intégrité ny honnêteté zany hoe le honnêteté zany le ty ivelany plutôt tsy sœur jumelle fa fruit an'ilay intégrité ny honnêteté de zao hoe ao anatisika ny honnête toujours par rapport à l'autre raha ohatra mitentsika ahoana fahitanao an'iny bandy iny
ohatra hoe anao zany mirecruter olona hiasa aminao de anao mitady olona honnête zay le izy a mitady associé mitady mpiara-miasa mitady olona honnête de manontany olona anao hoe ahoana ny bandiny milamina ve izy iny de oziny hoe tena honnête izy ny ao an-tsaitsika am'izay fotoana zay de hoe honnête izy par rapport à l'autre zany hoe refesitsika à partir ny hafa ny honnêtetény ary eo nefa ny erreur amiko raha vo refesinao à partir ny hafa ny honnêtetény dia vo fitaka ianao satria ny olona manana double personnalité ny olona tena mahay manao camouflage ny olona tena mahay mivarotra sakabelo satria ataony izy zay atonga azy ho acceptena dia toa honnête izy eo anatrehanao fa eto le honnêteté zany dia si par rapport amin'ny hafa fa il faut d'abord que tu sois honnête envers toi-même aloha ary eo no différence ngeza be amin'ny amiko ny finoana sy ny olona tsy ao anatin'ny finoana ny olona tsy ao anatin'ny finoana dia manana valeur morale ambony be na athée izy na agnostique izy na animiste izy oui bien sûr misy olona tena droit be misy olona tena tsy atao hoe droit fa tena hoe 5-5 ao amin'ny fiarahamonina fa izao manao zany izy par rapport à l'autre donc misy fikendrena ho an'ny tenany any ao ambadika izy fa amiko ndray ny honnêteté chrétienne de miainga avy amiko aloha fa tsy par rapport à l'autre zany hoe je suis honnête envers moi-même aloha quand je serai honnête envers moi-même je pourrai être honnête envers les autres je dois être honnête envers moi-même avant d'être honnête envers les autres anosy jesosy aza maika anala ny sompokazo eo amason'ny rahalahinao fa esory aloha ny andry eo aminao de ho mora aminao ny manala ny sompokazo masona tout est dans la parole de la Bible mes amis fa tsika no tsy mamaky tsara ny soratra masina izany hoe raha traduisena sur le plan philosophique et anthropologique zany teny jesosy zany de hoe sois honnête envers toi d'abord exige l'honnêteté ataovy ho normanao ny honnêteté dia mandeha ho azy ni relation non nulle ni honnêteté non hafa t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à la société zany ery zalahy ka olona azo antoky zany ery zalahy ka olona honnête zany hoe ka azonareo ametrahana fitokisana hoe apetrao amiko ny entreprise fa vitako io t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit fa rehefa ianao honnête envers anao mihitsy aloha dia ça va de soi ny makany amin'ny hafa eo zany aviako eo zany mahasamihafa ny honnêteté fruit vokatry ny finoana sy ny honnêteté izay valeur morale tsotra fotsiny satria ny olona rehetra manana valeur morale que tu sois chrétien ou pas amiko eo zany le différence raha tiantanareo ina ny samihafa ny honnêteté vokatry ny olona mino za tsy tena mivavaka le mivavaka masa manahirana be piditra am-piangonana tsy nady le miditra am-piangonana fa le mino sy ny honnêteté ho an'ny olona ivelan'ny finoana ao satria le être mihitsy aloha no attaquen'lay tsy attaqueny zany fa no tena exigeant le être aloha fa tsy le faire sika masy rehefa mitsara hoe honnête ve raha amin'iny de manontanytsika hoana ny expérience atao am'le boîte misy anareo tsy nangalangalatra lery tao ay lery tonga alera foana ay lery manao hoana fiarahany amin'ny mpiara-miasa ao tsara zany hoe nous avons mesuré l'honnêteté de la personne à partir de sa relation avec les autres nous avons mesuré l'honnêteté de la personne à partir de sa relation. Or, c'est là le piège. Parce qu'il y a des gens qui savent cacher leur jeu. Ah oui? Satria izy misy fikendrena. Hainy tsara ny manafina ny jeu satria izy misy tanjona. Fa ny honnêteté dia c'est envers soi-même d'abord. Ok? Ka am'izay fotoana zay rehefa ohatra zany manao malhonnête vis-à-vis ny fiarahamonina vis-à-vis ny olona dia je me trahis moi-même ary zay no mahatonga ny olona intègre sa ou malhonnête
zay le izy ny olona intègre tsy sahiny ho malhonnête tsy hoe miezaka satria rehefa manao fietsika na malhonnêteté izy dia tena mahatsapa hoe mitrahira ny tenany avant de trahir l'autre ao ve satria antsika ny tena hoe tena ny fitanao i rakoto iny ny rehetra ny tonga amin'iny fa ny olona intègre de zao hoe à chaque fois izy manao zavatra malhonnête amin'ny fiarahamonina na amin'ny olona dia tsy hoe tsy aona zany tsy raisiny hoe mitrahirany tenany izy satria tsy zany izy il n'est pas comme ça ao zay zany le izy eo zany lay mampatsiaro an'ilay expression malagasy le hoe tay minombo mivadika hitanareo le izy le hoe tsy misy maka tsy pas besoin hoe misy olona toujours par rapport à l'autre ao koa le le fiteneny hoe loasaha mangina aza loasaha mangina an'izay na fandriamanitra ao tapony loha fahendreny zany kanefa mbola ahitako indroko be hoe za tsy anganatra fa sao de tratran'Andriamanitra eto ka mahazo taroko eto zany hoe par contrainte ny tsy nangalarako fa matahotra n'le Andriamanitra eo ambony eo iny le mba matahora an'Andriamanitra ozytsika rehefa nisy le olona manao adalàna reny amin'ny fiarahamonina na ny mpangalatra io zany eo amin'ny détournement sy ny sisa oui c'est déjà bien kanefa ny problème eo indrindra le olana zany hoe ay zany ianao tu fais le bien parce que tu as peur des représailles manao ny tsara ianao zany satria matahotra ny tody matahotra ny karma donc tsy ao aminao le l'amour du bien l'amour de la justice mais toujours l'amour de soi zany hoe tiako ny tenako sao de mahazo loza de mba hiezaka anao tsara ao hiezaka anao ny tsara sao de hiara-ny karma eto hiezaka anao ny tsara sao de hiara-ny ozon'Andriamanitra eto dia izany de mbola misy motivation impure zany fa ny ao anatin'ny finoana de hoe je suis un amoureux du bien je suis quelqu'un qui que j'aime le bien eo zany raha vao zay no mianime anao amin'ny zavatra ataonao de t'as pas besoin d'une caméra avy any ambony mijery anao hoe nanino izy iny zao nakaizy izy iny zao azonareo le izy zay le intégrité zay fa raha mbola misy contrainte tsy intégrité zany tompoko fa c'est presque une forme d'hypocrisie fa mety hoe hypocrisie avo lenta ao le izy ny intégrité dia se base sur l'honnêteté ou se base fa teraka ny honnêteté pardon fa ao anatin'izany c'est une question de justice inona ny atao hoe justice justice tsy par rapport à la loi fa justice par rapport à tout ce qui est bien mety misy zao ny zavatra takiny lalàna zay ny droit zay fa tsy justice par contre io droit io tsy miservira ny bien na ny zavatra tsara dia amiko c'est une forme d'injustice par contre la justice tout ce qui est en lien avec le bien donc zany le justice ny olona mandeha intègre de c'est quelqu'un de juste le juste eto tsy hoe olona mahatandrina ny lalàna sy ny fitsipiky ny fiarahamonina ka mahazo bravo amin'ny fiarahamonina hoe lay koa sambany zany fa ny olona juste amiko de c'est quelqu'un qui est là pour servir le bien ary possible ny zavatra zay décision raisy na ny zavatra ataony mety tsy mahafaly ny maro fa juste
ao soratra masina hoe andriamanitra mba tsy marina ka tsy alala zay tokony atao juste satria le justice tsy resaka par rapport ny lalàna misoro anatin'ny sainareo zany a justice mazatra atsika masy de le tribunal de hoe tsy araky ny lalàna de tsy ara-draniny justice eto c'est équivalent du bien zay le mahatonga ny teny soratra masina any amin'ny bokyny Jérémie mpaminany manao hoe ary tsy hampianatra ny rahalahynareo tsonynareo hoe izao no ataovy izao ny tsara fa kosoratako ao am-pony ny lalàko i Jehova tsy lalàna soratana ao amin'ny vato fisaka intsony fa lalàna soratana ao amin'ny vato fisaka nofo zareo no madiférense le izy ny anankiray lalàna misoratra ambony tablette de pierre de ny ray indray nefa na lalàna voasoratra ao amin'ny fo ina mahasamihafa an'ireo ny lalàna voasoratra ambony tablette de pierre dia zavatra de l'extérieur imposena de anjarako ny monsieur normalisé par rapport an'iny de amapierre zay mavesatra satria imposena amiko fa lay lalàna nosoratana ao apoky iny le justice iny le zavatra exigeko ny tenako justice iny satria amiko je fais ça parce que je trouve que c'est bien fa tsy hoe je vais faire ça parce que la loi me l'ordonne eo différence ny citoyen eto ambony tany rehetra que tu sois malgache ou vazaha peu importe misy ny olona manaraka ny lalàna satria izay no takina aminy de na tiany lana sy tiany la de tsy maintsy manao an'io la misy indray ny olona manao an'le zavatra parce que il trouve que c'est bien tsy mitovy mihitsy ny motivation n'ireo karazan'olona roa reo amin'ny fiainana tsy mitovy dia izay no mahatonga le hoe le anankiray amiko no intègre par rapport an'le ray satria lasitra le izy valeur zay que nous tenons à cœur quoi fa tsy hoe quelque chose tsy hoe valeur ajoutée terena tsy maintsy ho atao raha ny kamo Madagasikara zay le hoe voatery nanao kely zay karazana exposé un peu philosophique théologique un peu de tout quoi ho an'ny kamo Madagasikara dia ny problème d'intégrité amitsika gasy dia on est au pays du moramora efa nanao vidéo kely zay tamin'ny resaka affaire botulisme iny moa fa c'est valable encore na ho atsika rehetra au pays du moramora zany hoe mitady lala manivaka atsika zany hoe solution de facilité il est raccourci aiza misy raccourci de mazava ho azy fa rehefa ianao no misafidy ny lalana raccourci dia manitsakitsaka ny valeur de l'effort manitsakitsaka ny valeur du travail sanana daholo zany aminao re olona ny asa mafy sy ny tsemboka sy ny fomaraina sy ny asa mafy io fa ianao no iza no hitady lala manivaka eto amin'ity tanàny ty iza tsy adala ny zagnahary nametraka ny principe eo ny atsemboan'ny tavanao no hinananao dikan'iny de zao hoe la valeur du travail la valeur de l'effort io misy ny problème angasy ke hitady lala manivaka mitady raccourci satria tsy te kiasa tsy te hisasatra dia tady lalapoza de mandeha any amin'ny atao hoe titikely mety tenanareo hoe fahantrana eo non na de olam-panakarena za titikely tsy question na fahantrano io fa question na intégrité aza mialikoalika hoe kasahinana kosa lesy paster na no arapany rapitsa za tompoko mahalala olona intègre fa tena tsy manao an'izany titikely zany mahantra tiako tenena hoe sahirana fa intègre ça existe donc c'est pas une question d'argent
fa une question d'intégrité dia l'intégrité zany amiko tsy miraharaha ny notion de travail tsy miraharaha ny notion na effort fa manao lala manivaka na raccourci akoatr'izay dia ho faranako nya dia aveo nareo afaka miditra ho an'izay mpamaky baiboly dia misy an'le hoe les béatitudes le hoe sambatra izay nona sambatra izao fa izy no zao matetiky fadimy les béatitudes texte je trouve que c'est un texte qu'il faut méditer ampianateneny ny pasteur anareo any ampiangonana mba asaivo manao étude biblique any amin'io fa tena riche be io sur le plan retraretra humain philosophique anthropologique biblique bien sûr théologique moa tsy lazaina tsony tena mba ataovy programme mpampianarina teneny mpitandrina aminareo mba ampianaro anay hoe les béatitudes io lay listeny hoe sambatra izay malahelo fahamarina sambatra zay mangetaheta ny fahamarina favokisana sambatra izao ina noraisiny olona maivana hoe sambatra zao fampinona tena non misy programme misy valeur matanjaka be ao ambadiky les béatitudes ka les béatitudes ao misy antiteny ty hoe heureux zany hoe ny olona intègre zany amiko suite zay raisonnement rehetraretra ny intègre amiko dia zao hoe ity lazainy béatitude tina le hoe sambatra ty hoe heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voilà pour moi, si vous me demandez, oui, quelle est la définition de l'intégrité pour vous, RGL. Pour RGL, l'intégrité, de iti on a tenu béatitude d'un tenant de choses, on m'a tout dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Sambatra izema, non as mangeta heta fahamarinan. Vous avez toujours soif de la justice. Vous avez amoureux de la justice. Amoureux de tout ce qui est bien. Tu es imposé même les justices, amoureux de la justice. Il faut savoir que la justice, c'est le droit. Le droit est par rapport à la loi. La justice est par rapport à tout ce qui est bien. Avec l'explication. Donc, nous l'intégrons que des téna, rivtaïena lewe, aona, niafa, we, hatungazi, niaina tout ce qui est bien. Ahoana izy le lela mpanakarena ry mpampianatra tsara o ina nataoko andovako ny fiainana mandrakizay ahoana ao jesosy nataonao tsara tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra satria io Andriamanitra io dia sady mpanao tsara ao izy tsika zay no sady tsara zany hoe c'est un Dieu qui aime tout ce qui est bien voilà le finoana le riavako c'est quelque chose de logique tsy haiko le olona lay on a tenu fivavana compliqué c'est question de pragmatisme pour moi la foi c'est un pragmatisme spirituel. Dieu il est un grand amoureux du bien donc ni intégrant Dieu c'est la justice c'est le fait d'avoir faim non asmangeta eta fahamarina. Zany hoe inona dikan'izay non sy mangetata famarina il a faim heureux ceux qui ont faim et soif de la justice inona zany faim et soif zany les bases basique amin'ny justice fa tsy comportement fotsiny tsy toetra asa razonareo tika tokavana tsy caractère fa c'est un besoin vital. Zay le hoe faim et soif non as mangita enao tena hoe faim et soif zany manambara hanina hoanina isan'andro any io zany le sahaza isan'andro le hanina sahaza isan'andro rany zany hoe tsy velona enao raha tsy mihinan-kanina dia tsy velona koa le olona intègre raha tsy misy justice. C'est un besoin, c'est son oxygène, c'est une nécessité et non une imposition. Zany nous l'intègre. Dia tiako be le hoe ao anatin'izy zany raha hitarina de c'est une recherche d'une plus-value plus juste dans une société plus juste. Zany rêve nous l'intègre plus vivable. Zany hoe tsy hoe koa raha atany izy fa toujours plus tsy misy tsisy tanjona tratrarina fa plus foana izay mianime azy le surplus
les plus. Voilà ny hevitro manoloana ny intégrité iny a nanery ala izy satria anisany nitanjona antsika eto amin'ity chronique ity dia mba hanana cours de citoyenneté zay hitako hoe tsy misy intsony any amin'ny sekoly, tsy misy any amin'ny université, tsy misy any am-piangonana, fa dia soit le ankizy intellectuel be mahay be fotsiny fa tsy intègre, soit le kristianina mivavaka be ohatran'iny fa tsy intègre. Fa le intégrité zany a tena important be a ho an'ny firenetsika, surtout zao laga fa magnetsikitsika mahazo ny firenena zao a, aza manofy ianareo hoe miliara, aza manofy nareo hoe mila hoe misy olona manana stratégie anarenana ny Madagascar. Mais vous rêvez. Problème de Madagascar, c'est un problème d'hommes intègres et de femmes intègres. Tiako be mihitsy ny slogan ny Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Zay moa ny Burkina Faso le teneny Ibrahim Traoré. Dia rehefa maheno zany ianao dia misento hoe ary ny fireneko. Ohatrany au pays de Tisinday, au pays de Anterkalao, fa tsy au pays des hommes intègres. Sotra nareo nanaraka hatramin'ny farany, mahazo miditra mivantana zay mba te aneo ny heviny, soit amin'ny TikTok dia cliqueo le hoe invité, soit comme Facebook dia cliqueo eo amin'le hoe ajout dia misy sary olona anankiroa mifanindry ohatr'izao. Manasa anareo azy tao. Ty zany mba contribution-ko amin'ny atao hoe cours de citoyenneté. Nanana projet an'izay foana ny tenako hoe mba tokony averina ny cours de citoyenneté, tsy hoe instruction civique, instruction civique mampianatra an'ilay hoe ina daholo no atao sisy, fa nanahy zany citoyenneté. Ary tena maniry mba hisina ny programme io anivon'ny sekoly, cours de citoyenneté. Yeah. Salama toko. Salama anao. Zaza mba manana fanontaniana kely hoe ahoana moa zany no ananantsika intégrité propre, sy honnêteté propre raha après la religion. Zay no tiako tenena satria tsika mbola kely. Raisiko hoe za manokana zany mbola zaza mihitsiny mbola tsy mahalala zay ambony tany dia efa ataoko hoe raisiko hoe zay le izy hoe non-doctrinena zany tambiny religion hoe zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia c'est le mal, dia zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra c'est le bien. Dia zay mahatonga ianao moa zany resaka teo hoe tsy manao an'ity satria matahotra an'Andriamanitra, matahotra ny mason'Andriamanitra mijery. Évidemment zay le izy satria hoe tsy afaka ataoko ty fa sao dia sasian'Andriamanitra akon'izay zany le filasa zay zany le philosophie de vie sisany hoe tsy manao an'ity dia après an'io religion io afaka teneniko hoe au partir nohon'ny efa lasa majeur zany lasa tonga saina amin'ny fiainana zany dia lasa ohatry ny hoe lasa ahoana moa zany lasa tsy tena nanana foi intsony satria be dia be zavatra nandalo tamin'ny fiainana dia nefa tsy afaka ao anatin'ny saina mihitsiny dia hoe matahotra an'Andriamanitra, tsy mety miala mihitsy zany le izy. Dia zay mifanontaniako ahoana ny iverenana amin'ilay hoe intégrité propre anao mihitsy sans que hoe la religion soit là. Sans hoe zay zany fanontaniana tiako apetraka. Sotra zao. Dia raiko aloha anao fa sahinao mametraka za fantaisie satria vous savez pertinemment que je suis pasteur dia nefa tsy ny ambaba ianao teny zay manaproof fa voarainao ny afatra. Zao le izy avao tsara ny religion sy ny foi. Nefa misy conférence nataoko an'io la foi et la religion. Na koa le chrétienté, c'est la foi chrétienne. Pour moi, la foi, c'est vraiment, c'est une relation. C'est pas une histoire de religion. Une religion, moi, c'est ma mettre norme. Ni religion, ma mettre critères, paramètres. Mba ho accepter dans les communautés religieuses, peu importe les religions, non. La foi, c'est vraiment l'oxygène. Donc, c'était après la religion, pour moi, j'ai même pas besoin de la religion. Je suis pasteur, contre une institution religieuse.
pasteur ano miteny eto fa tsy n'importe qui fa amiko dia ny retour à la source dia lay foi ianao miteny hoe zaho zanao tsy manana foi tsony fa noho ny parcouroko zay ny interprétation anao zay fa déçu tamin'ny resaka religion ianao noho ny antony maro samihafa fa ny foi c'est plus que ça, c'est au-delà de ça. La foi c'est pas une histoire d'homme na histoire d'une communauté. La foi c'est personnalisé. Io lo zany important ka tiako tenena ohatra zany ahoana nanala intégrité propre, tsy tena hoe intégrité propre fa mbola veriko indray izy hoe ao anatina atmosphère, ina le atmosphère ny ainanao ao anatin'ilay ataontsika hoe fianakaviana, fiarahamonina, dia inona ny environnement ny ainan'ilay zaza izay tonga intègre sisy amiko zany c'est une question ao anatin' zany rehetrarehetra zany nefa ihany koa kapady possible zany ny olo anankiray izay abusé tamina religion nefa izy ny crée déclic ho azy ilay izy positivement, ça existe et moi j'en fais partie dans le sens où za zao raha miteny aminareo hoe toi matoa za contre l'institution, je suis victime de l'institution, or je suis toujours dans l'institution. Tsy zavatra be dehibe eto satria manahirana amin'ny resaka fa izay zavatra zay crée déclic tamiko ka natonga anahy nanana an'ity firaiky-hevitra ty hoe il faut libérer la foi sous l'emprise de la religion. Ary zay ny zavatra ataoko zao, il faut libérer la foi sous l'emprise de la religion. Fa ny religion nanao prison an'ilay les foi de lasa souillé le izy de ino no voarain'ny olona lasa les religions. Donc zany za personnellement zanao ina ny intégrité propre, tsy manana intégrité propre zany tsika fa olona velomin'ny finoana zany hoe misy foi mamelona anao. Et les foi c'est quoi la foi? C'est l'amour du bien. Le fait d'aimer le bien, c'est ça la foi. Donc quelqu'un qui a perdu la foi, je pense, c'est quelqu'un qui n'aime plus le bien. Quelqu'un qui n'est plus animé par le bien. Fa ohatran'ny hoe bon mandeha fotsiny eny izy de mandeha gôny eny tsy fantatra hoe inona le izy sisisa ka zay mahatonga ary Andriamanitra koa de zay ny azony tsy liny hoe ny am'le hoe tahotra an'Andriamanitra mantsy zay koa moa tsy azavaina kely le différence le hoe tahotra misy ao amin'ny bokyny Malaky zay raha sy misy de hoe raha ray aho aiza zay ajako ary raha tompo aho aiza zay tahotra. Le tahotra an'Andriamanitra c'est pas une peur d'être sanctionné. Ary zay mahatonga anay manohatra ny resaka rétribution zay de contre hoe Andriamanitra manasa azy tsisy an'izany fa ny olombelona namorona zany théorie zany fa ny olona ihany ny manasa azy ny tenany de avy eo kalkeny any amin'Andriamanitra le izy de satria ny olona tsy teo responsable de hoe sazinin'Andriamanitra le olo. Non, c'est pas vrai. Fa hoe tahotra an'Andriamanitra de respect dans le sens hoe fitiavana. Za zao raha hoe matahotra ny ray aman-dreniko satria je les aime. Tsy mitovy tahotra patron zao de raha vao tsy mikandra tsara hoe de tapahandro rano karamako de mety voaroka de mety suspendu de mise à pied. Ça veut tahotra pisse intérêt. Fa ity tahotra fruit d'un amour. Quelqu'un qui aime, il a peur justement pour que cet amour ne soit pas abîmé. Am zany le peur, misy karazany zany le tahotra centré sur soi ve sa tahotra vokatry n'ilay fitiavana. Zay zany ny amiko, c'est ça la foi. Tompoko. Asa ampiditra olo anankiray atsika. Tafiditra izy akasitrahana zay namatsika teo zay mbola misy tehiditra fa tsy tafiditra i Théodosie zany efa mampiditra azy fa tsy asa problème na connexion ngambany. Misy manan-kevitra ve na te handray anjara aiza moa tsy hanan-kevitra samy manan-kevitra daholo fa
Sao dia misy mbola manana eritreritra hiditra amin'izay. Oui, est-ce que conscience et intégrité sont compatibles? Je sais pas ny sens-ny compatibilité amiko ny conscience tsy azo ekinana satria ny conscience théologiquement parlant efa souillé de nature, souillé par le péché, donc misy conscience manana conscience zao lafa conscience relative en fonction ny zay heveriny fa ho marina, zay mantsy le problème. Heveriny ho marina de izy lasa sélective misafidy izy de miakina amizay no mahatonga ny milamina ny conscience kozy ny olona milamina ny fieritreretako. Or milamina par rapport amin'inona io vao resahako teo le hoe misy olona manaraka ny lalàna misy olona honnête pas parce que ils sont honnêtes envers eux-mêmes fa honnête par rapport aux autres. Et amiko mbola tsy fiable zany, donc raha zay no conscience de manahirana. Donc ça personnellement je me fie pas à la conscience parce que une conscience dia efa io mo problème débat depuis toujours entre Erasme et Martin Luther ny am'izay natao hoe conscience zay, puisque la conscience elle est souillée. Parce que le bien, amoureux du bien, le bien c'est pas toujours mifanaraka amin'ny conscience nao ny bien mety mirejeter azany conscience nao satria manelingelina anao le izy. Ao ve tsisy amin'ny tany tsony ve raha tsisy hiditra direct tsony de ajanontsika ny androany aloha zany de misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany ity famelabelarana momba ny intégrité ity satria na zany teniko de hoe tena ilaina lay manabe ny l'éducation, les citoyenneté. Hoe ahoana ny afahana mitersana izy io any amina sekoly manomboka hatrany amin'ny sekoly mba tonga ambany ka hatrany amin'ny université. Tsy misy any cours de citoyenneté io tsony, tsisy mihitsy moa zany fa tsy tsisy tsony zany hafa ndray zany. Eny tompoko ezahana ho atao zay no mahatonga ny manao azy anao azo salama e. Ya salama e, salama daholo e. Eny manamafy an'ilay teny teo rehetra ihany e, hoe le fahitako azy zany ny malagasy am'izao be tsy haiko hoe taloha mantsy ny teny ny malagasy hoe ny malagasy taloha intègre, hoe misy le ohabolana le hoe na tain'ovadika raha tsisy maka ohatr'izay hoe ny taolo malagasy taloha zany hoe intègre. Nefany rehefa jirentsika nefa ny réalité am'izao raha tena hoe kolotsaintsika malagasy mihitsy zany le tikely amin'ny lafiny rehetra, hoe tena tikely, tena anaovana tikely daholo zany zay zavatra azo anaovana tikely rehetra de tena ohatrany hoe na le fiarahamonina zany efa hoe fampimahana zany le fiarahamonina e. Satria efa fantatra hoe misy ny probabilité alalany tiolo tiana na hoe anaovany tiolo tiana de ty zany efa tena hoe tseriky culturellement mihitsy ve le resaka tikely. Satria zavatra hitako zao misy fotoana mijery documentaire de misy ohatrany hoe misy vahiny zany ohatra hoe mandalo any amin'ny firenena andalam-pandrosoana izy de ohatrany hoe question de vie ou de mort zany de lasa ohatra voaterina anao kolikoly izy de aveo izy vao tonga tany amin'ny hôtel zany izy de tonga de nandoa. Tena hoe misy zany rehefa tena ao anatin'le olona zany hoe tena zavatra malolo zany resaka kolikoly zany hoe manao ny ratsy zany. Nefa amintsika malagasy zany de efa tena hoe zavatra normal izy ohatrany hoe tena hoe tsisy conscience tsy tikentsika mihitsy zany ny conscience ny gasy raha mangalatra na niny hoe tena hoe amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany na
tena mahagaga le hoe any am-piangonana zany le resaka mangalatra sy tia kely otriny hoe tena alina izy fa ny mosy ny hitako koa zany ny hitako zay koa hoe misy ny fanamarina hoe misy amin'ny tena foana hoe ao amin'ny fitsaranao tena be kolokolo be daholo ao tena kolokolo dia nefa nisy namiromarika hoe ao izy misy tsy manao kolokolo eo fa nohony amin'ny fitazain'ny ray aman-dreny nosy izy na nohony amin'ny hoe par ohatra hoe kristianina izy zany dia nohony amin'izay par principe zay no tsy anaovany kolokolo fa zay moa remarque ray fa ny solution tiako hoentina asa raha mitombona hoe le solution ray hoe mila jerena zany ny culture sy le identité mamalagasy hoe sao dia mba zay le mahatonga antsika manao ny ratsy zany satria hoe tsy ao anatsika zany le identité mahisikasika sy le identité sy ny culture mahatsikasika sao dia iny ve tena mampiverina antsika hoe lasa tia manao ny tsara zay solution raha hitako de solution faharoa possible ave mametraka ny hoe manao ny tsara eo anaty discipline zany hoe terena ao anaty discipline sy lalàna ny olona zany hoe tena terena manao anaty discipline foana zany dia farany rehefa mandeha ohatra hoe mandeha lasa automatisme ao anatinao zany izy dia farany lasa ohatra hoe lasa iny eo anatinao azy zany le hoe le resaka intégrité zay zany no faneho-kevitra. Ohatran'anto marina le teneninao teo hoe nisy kano ohatra hoe mandoa za zao aty amin'ny tany misy anay aty miresaka eo anao zany eo anatin'ny fivoriana komity na mpiaramonina dia hoe azoko atao ve tiatiako non ça ne se fait pas ozy le olona ohatra misy le terme ça ne se fait pas fa manina hoa non c'est pas juste c'est illégal dia tsy misy resaka hoe tahotra sanction na polisy na amende fa hoe illégal dia tena izy mihitsy zany no manao polisy ny tena hoe illégal le izy zany hoe amour du bien mihitsy zany lay lasa toetsainy zareo mihitsy le hoe notion de légalité pardon fa natsika maty zao le hoe mitandrina lalàna mba tsy voasazon'ny polisy ohatra ny tamin'ny andron'ny covid reny hoe vao mandalo ny polisy zay vao atsofoka ny masque donc zany tsy atahorany akory ara ny ainy ho faty fa ny atahorany ara le polisy anasazy azy amin'ny vola 2 arivo jereo amizay le maharidicule an'le izy ndenanao hoe mety ve le izy raha asina lalàna manery oui et non problème de zao ny olona mampiatra an'le izy no valeur autorité hapiatra an'le lalàna ara tsy misy fa ohatra zao ny any Suisse zao ny olona moa tsy tiany olona hoe mampitany non tsika tsy maintsy mampitany ny olona satria hitako mahita ambony tany tsy afaka eny olona irery zavatra frappé tamin'izany anatra tany dia ty mandeha an-dalana eo ianao dia sendra latsaka amin'ny posiko ny fonina bonbon mihinana bonbon zany dia napidiriko anatin'ny posy le foniny dia latsaka amin'ny tany dia le olona ao aorinako no miteny hoe monsieur veuillez ramasser ce que vous avez fait tomber par terre zany hoe nobeazana mihitsy zany zareo ho polisy fa tsy mila polisy intsony zany hoe zay le tiako hoe zavatra azo eritreretina zany dia ilay fiarahamonina mihitsy zay le atmosphère zay le hoe atmosphère io environnement io zay mamolavola sy matonga lasitra dia iny lasitra iny avy eo no micréer l'intégrité ka any daholo zany le izy na ho ataotsika aza hoe ametraka an'io lalàna sy fitsipika masika eo ianao déjà le polisy moa dia tsy manaraka an'io fa manaraka tsolotra eo ihany iny fa supposons raha hoe mipetraka le lalàna tena hoe tena misy mampiatra an'izy d'accord fa raha ohatra ka le lasitra ary amin'ny fiarahamonina dia ny afaran'io icréer karazana ohatrana rébellion ohatra fotsiny amin'ny ohatra nareo tadidiko tsara atao Antsirabe tamin'ny fotoanandro zay moa avy any Antsirabe nisy be ny tanàna anankiray zay atao Talobe fa maty izy neny ny fiantson'ny olona azy professeur Voangy ho an'izay malala azy any Antsirabe. C'était une dame de fer parce que cette femme, c'est quelqu'un qui était vraiment droite dans le sens où ils exigeantes satria efa hatramin'izay misy nalalana azy na pharmacie izy dia ny fomba fitondrany mpiasa atao amin'ny pharmacie na ny exigence hoe rehefa mavidy fanafody tsy maintsy makaty dia makaty dia tsy ohatran'ilay hoe tonga dia makaty dia non araozy izy le procédure tena efa procédural voilà procédural be le raha matao lany mera ary izy rehefa lany mera izy tao Antsirabe dia natao ny lalàna rehetrarehetra hoe fanadiovana hoe fanatsarana ny tanàna dia
nanao lalàna masika izy a fa hitanao am'izay hoe lay autorité civile indray zany tamin'izay fotoana zay tena normal tsara fa ny vahoaka tsy nahazaka an'le izy satria efa zatra an'le regarega ary le atmosfera ny fiarahamonina atmosfera ny tisinday sy aterokalao sy ny titikely de nifanena le izy a de saika ny créer révolte teo Antsirabe le zavatra zay fa avy moa voafehy ihany donc zany a tena miara-mamindra reo oui ny lalàna sy ny mpampiatra ny lalàna nefa koa le éducation aty amin'ny base no mila mipetraka sinon mety ho lasa explosif le fiarahamonina zay le izy ya saika pikely koa hoe misy ka ohatr'izay koa tany tsy tononoko zany le faritany fa misy hôpitaly fanjakana zay zany hoe ohatr'izay koa hoe tena le mpiasa amin'le hôpitaly fanjakana zany tena tsy miasa azy loatra izy tsy nidirana de rehefa tena izy zareo ndao asa de tsy miasa izy tena hoe tena tsisy discipline zany sady tsy manaja an'le mariage de nisy professeur avy aty Antananarivo zany nalefa tany amin'ny faritany nametraka an'le discipline tao nametraka discipline sy ana rehetra fa tena tonga de mipiasa an'le hôpitaly ray manontolo mihitsy tonga de grefy toa de monsieur tele mitsisy tam'izay hoe mitaky ny fialany le ano zao tena hoe de tonga eritreretinareo hoe tena hoe hôpitaly fanjakana zany ny hoe tena hoe zavatra important be zany hoe fahasalamam-bahoaka zany de nefa any amin'izany zany misy le resaka tsy fisina discipline sy le kery sy le resaka le hoe mitaraina zany vahoaka de taraina vahoaka le zavatra tsy mety mitranga any de zay mihitsy ny tena manahirana le hoe casse-tête amintsika malagasy zany hoe hoanina amin'ny tena discipline mafy tsy mety de nefa hoanina tenenina moramora koa aty amin'ny éducation nefa l'éducation zany somary à long terme ihany de efa maratsika ny pasteur hoe tsy maintsy mandeha ny éducation de tsy maintsy atao fandimidimy zany sy ny éducation kely de sina kapoka kely de sina éducation de zay foana zany no tsy maintsy ihany fa etsaka ya zay tsirany pasteur ihany tiako yo Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Somary personnel le tiako abordena ary hitako mihitsy mikasika momba ny intégrité le izy fa misafotofoto be ny saiko de raha afaka mba hoe éclaircissaavanao ve sa hoe tsy haiko zay fomba anehoanao anazy le izy zany raha ataoko schéma tsotsotra le izy de possible hoe inona no mahatonga ny hoe tsy intègre le olona fa miafina ao anatina problème émotionnel de nohony avy amin'ny zavatra titikely exemple ohatra zao hoe misy situation anankiray ohatra hoe stable le izy ohatra hoe manana fiara le olona manana trano de mangataka service amin'ny io le olona de nohony tsy fisina sy efa fomba fonctionnement le hoe titikely hoe profiter mangataka service de profiter n'iny olona iny de lasa tsy intègre ao anatin'le société izy de lasa manimba le environnement manodidina anazy de tiako fantatra hoe ny olona ohatran'izany inona ny isuany satria le izy zany lasa ohatrany hoe mody avadika émotionnel vis-à-vis an'leo anatin'le ohatrany ataontsika hoe olona anankiray le izy mody avadin'izay nefa izy te jouir an'le confort le mba ohatrany hoe mba misy fiara misy zavatra confort fiainan'ny olona rehetrarehetra zany mba te hitovy amin'ny rehetrarehetra fa izy tsy afaka manana an'izay de efa lasa mode de fonctionnement misy moa zany le izy de inona keny no nisy amin'izany zavatra zany ho an'le olona ka ny problème tsy haiko loha hoe inona nisy za tsy manana solution inona nisy fa le izy resaka les notions du travail le goût du travail zany tsy ao anatintsika
mialatsiny atao tsika malagasy aloha zany resahako hoe to généraliser izy na de hoe tsy mirehitra aza de le raccourci satria le raccourci io zany hoe mitady lalana manivaka ny olona mba iréussir aingana zany hoe te i brûler étape zay l'échelon de la vie io zany matona sin'Andriamanitra zany atao hoe échelon de la vie zany misy dikany mato maketo anao de zaza de tanora de olo-dehibe de sisa tsy hoe tonga de avy hatrany de eo amin'ny toerana anankiray de io olo zany brûler les étapes koa tsy anatona anankiray koa hitako zany hoe on veut réussir très vite, plus vite que les autres satria ao anatin'le eritreritry le olona zany de hoe am'izay zany izy manana esprit na number one tanao zao problème ny mpanan-karena tsy mahantra ihany hoa mbola tsy driko sara ty kely ty ny mpanan-karena zao dia manana ny problème io ndray fa ny azy ndray problème mpanan-karena de ny hoe tsy teo numéro 2 fa toujours numéro 1 zany hoe karazana problème psychologique ndray ny azy hoe tsy besoin ntsony le izy fa resaka folie de grandeur ny filazana zany ary mitovy io na amile mahantra hoe teo anana tratra folie de grandeur le olona de manao raccourci fa tsy mahatsara mahafantatra ntsony valeur zany atao hoe effort sy travail zany de ohatra zay koa ny mpanan-karena titikely koa izy mpanan-karena tiky zany olona aisé miaina ny fomba ratsy io satria ny azy ndray ny problème de hoe comment conserver le numéro 1 fa tsy numéro 2 de am zany ny olona rehetrarehetra de ola teaka amin'ny toerana numéro 1 foana fa tsy jamais izy accepter an'le le hoe ity io le hoe misy terme philosophe anankiray fa c'est-à-dire que le hoe ity revenu ako ty na ity fidiram-bolako ty io no juste mifanaraka amin'ny capacité ako sy niveau ako sy sisy fa misy misy ny injustice sociale d'accord le hoe tsy arakaraky ny fianarana nataon'le olona sy mianina ny karamany fa en gros zany ce que tu gagnes raha tokony izy de c'est le fruit de ce que tu as fait de nefa le olona manofy izy hoe za zany mba nampiasa 2 de tokony tonga de mahazo 1 milliard non c'est impossible de ohatrohatrazay le fijeriko azy de le fiarahamonina raha teo koa am'izao fotoana zao fiarahamonina na paraître de mba ho accepter ny olona na mba te hanana ny toerana dia lasa alay-panahy miroso am'le izy le raccourci zany fahitako azy araky le tenko teo non tena exactement zay le izy satria tsy manana goût du travail mais aussi de considération satria hitako koa tsina le olona hoe zatra tolotra hoe tia misy azy ohatr'izay de lasa tsy integra de fanontaniako hoe inona zany possible ve no van'olona ohatran'izany satria tena lasa misy impact tamina fianakaviana kely anankiray le izy am'izao lasa nandrava satria afeny ao ambadiky n'le hoe manana sentiment an'le olona nefa le olona manambady de ao anatin'izany hoe misy en fait mana projection izy hoe possible ny fiarahany am'le vadile olona nefa ny hoe ny fantaniako hoe possible ve no van'olona ohatr'izany satria tena tsy manana goût du travail de l'effort mihitsy ny fa tena hoe titikely tsy misambotra ny zavatra efa stabilité an'olona satria zay tena eninao zay mihitsy hoe le paraître tena avo be mihitsy aminy ka ny problème ny hoe io ny resaka raha manaraka le fanazavatra voalohany hoe le honnêteté des fruits de l'intégrité ary ny intégrité des fruits an'le environnement sy le atmosphère sy le lasitra misy azy donc raha tianao iova honnête ny olo anankiray de mila intègre qui dit mila intègre de mila lasitra vaovao donc tena tsy maintsy brisé mihitsy aloha izy misy brisement aloha amin'ny fiainany matetika ny zavatra ohatran'ireny raha tsy efa mialatsiny am'le fomba fiteny midofotra amin'ny rindrina mihitsy de rava le zavatra le idôlatrie tanareo le idole unito idôlatrie matsy ilay zavatra natsangany honeritreretiny hoe io no iankinany zay idole zay ka raha tsy potika io tsy misy remise en question izy sur une identité any zay le problème dia lasa tonga am'le teny misoratra masina ny kibo no andriamaniny dia ino zany no leitmotivany amin'ny zavatra rehetrarehetra donc ny kan'olo ohatry zany malahelo amin'ny teny nefa koa tsy malahelo dans le sens hoe tsy récupérable fa misy teny Paul apostole zay any amin'ny romanina sady foetoko sandiny manao hoe rehefa tsy hitany Paul tsony lazana ny tenenana an'le olona de zay atolotra ao satana ao izy ny nofiny mba hovonjena ny fanahany zany hoe il faut livrer la personne à sa propre passion de ny passion ihany no hanimba azy oui tsy maintsy hiteraka problème amin'ny hafa le izy kanefa tsy solution ampiodina ny lohany raha tsy rava le zavatra natsangany tsy maintsy zay foana reny ok tena misaotra betsaka fa
tsy mampitony anahy le izy satria tsy manao moa zany mitady solution amin'ny tena koa fa tsy tokony za raha mitady solution amin'ny toerany fa te ho rassure za hoe tsy nisy faute clise tao anatin'ilay satria ohatran'izay koa mécanisme l'izy ohatrany hoe na tsy hita aty amiko hoe nisy taty amiko le izy fa en tout cas tena misaotra betsaka anao. Ya, c'est sûr. Ya. Azafady miverina re. Verina fa le resaka hoe éducation teo tsy hoe éducation intégrité honnêteté hoe volena hatrany amin'ny lasitra mihitsy zany le intégrité tsy zany ny tiako tenenina dia zao za zany araka le nambarako teo hoe za mbola kely dia fa zay ny andresako an'izy hoe nandoctrinena zany tamina resaka foi sy religion bon bref dia no niteraka dia décidé hoe za zany tsy mialatsiny za zany tsy imposer religion na foi amin'ny zanako mihitsy fa endrasako hoe izy mihitsy no choisir azy efa première année tany amin'ny université io zanako io nanao littérature zay vao nafantatra ny resaka hoe foi religion eto dia amin'izao nefany tena tsapako mihitsy tsy miambo fa tsapako mihitsy fa io zanako io tena intègre sady honnête satria tsy manana ino izy teo izy zany ny anahy zany za personnellement raha manao zavatra dia mety hoe ataoko hoe intègre fa tsy tena le intègre za tena sasa mirehefa fatahorako karma angambany tsy hanaovako ratsy ozy fitenenana mety hoe matahotra fa matahotra hoe sao dia hivaly aty amiko le izy na hoe satria izay ny nanabeazana anahy tamin'ny mbola kely fa le zanako kosa tena c'est le contraire izy indray tena hoe matahotra manana intégrité tena intègre izy ary tena honnête izy satria izy midistinguer hoe afaka atao ty tsy afaka atao ty na resaka moral fotsiny ary zany dia efa izy dia ny tiako tenena hoe tsara kokoa ve zany hoe mbola kely le zaza zany dia tsy imposena ninina izy fa atoro anazy fotsiny hoe ity ny bien ahoana moa zany le sens du bien et du mal le zatsy miteny hoe zany tena nainana lehibe an'le zanako fa hita tsapako hoe am'le izy tsy niimposeko religion zany hoe tsy nisy entité hafa zany tokony natahorany teo ambony ankoatrin'ny izy sy moralany zay ihany ya misotranao verako le tegna teo hoe za aloha tazomiko fokony any hevitry hoe zay zao miteraka mananjanaka koa efa lehibe dia zay tsy miimposer an'zareo surtout zay pasteur tsy miimposer an'zareo hoe ity no lalam-piainana tsy maintsy arahanareo satria nareo zanaka pasteur fa zay kosa nefa dia mampafantatra azy arak'ilay amin'ny détournement hoe ampianaro ny zanakao zany le ampianarina ety tsy hoe imposena fa sokafana eo anoloany ny zavatra rehetrarehetra ary tsy misy afenina aminy ny problème an'le religion mety nanabeazana anao zao dia hoe ity no tsy maintsy arahanao tonga dia napetraka taminao tsy maintsy manao zao anao tsy maintsy mivavaka anao alohan'ny sakafo dia tsy alohany matory anao tsy maintsy mandoalika ohatra mivavaka dia mitodika mena exagéreko le izy dia tsy maintsy manao zao anao zany hoe misy rite sy fomba napetraka izay no natao hoe fivavahana fa le izy zany ny fampafantarana ny marina dans le sens hoe ny fahazavana dia nanahy zany ny conviction dia hoe za rehefa miara-dia amin'Andriamanitra zay mianakavy rehefa miara-dia amin'Andriamanitra tsy hanao zavatra mba hoeny amin'Andriamanitra c'est Dieu n'est pas un objectif à atteindre parce que c'est Dieu qui est le bien mais Dieu marche avec moi Dieu marche avec nous et plus miaraka aminazy plus miafantatro izy ary rehefa fantatro izy dia le fahafantarako azy mirévélé anahy izy hoe iza marina aho izy le fahazavana izy tsy miteny hoe ianao tokony anao zao Jean-Luc ianao tokony anao zao fa le fahazavany mirévélé anao ohatrany hoe ianao zao plus ianao manatona jiro dia hitanao ny lotona akanjo anao hitanao ny hoe ity misy tataka dia mila zairina ity mila soloina ity mila amboarina fa simba fa le jiro tsy niteny aminao hoe isory ny akanjo iny fa maloto non dia eo zany raha ataoko image ohatr'izay ny problème ny olona en rapport avec Dieu misy olona nandray an'Andriamanitra ho midicter loi règle de vie non Dieu n'est pas là pour te dicter quoi que ce soit mais Dieu il est là pour t'ouvrir les yeux où est-ce que tu vas mettre les pieds dia amin'izay fotoana zay décision no personnel hoe ho ataoko ato tongoso ty amindra ato tongoso ty dia iny le mamindra ao iny mety ataontsika hoe nanitsaka tsilo anao dia oziny olo hoe karma iny non c'est pas du karma c'est une logique hoe io misy lavaka be dia fa asina panneau hoe tandremo fa misy lavaka eto izy le chantier dia ianao dia zaranga mafy be dia nandeha any ianao dia nenjera tao c'est pas le karma
c'est la logique des logiques de nefa ny olona mitady entité foana hametrahana an'iny hoe tena nasy ny fiainana nahitsy ny fiainana nahitsy n'Andriamanitra ny karma ainsi de suite donc zany ny fahitako azy misy problème na dissociation ny resaka foi sy religion tao aminao no lay lasitra nampitana an'le izy ary c'est pas de votre faute fa problème an'le institution religieuse zay tsy nanavaka tsara le atao hoe foi sy religion de lasa le religion ny voarainy olona fa tsy le foi efa nanaovako vidéo hatram'izay foana zany raha fampanaraka pejy anao hoe miteto Madagasikara raha analyzeko zay tsy mahafaly ny fiangonana ty zavatra nyteneniko ty ary mbola tazomiko hatramin'ny farany de zao hoe on n'a pas reçu l'évangile mais on a reçu la culture de l'église une culture d'église nomenatsika fa tsy l'évangile or l'évangile c'est quoi c'est la bonne nouvelle c'est deux choses différentes zay le izy aso atao amin'ny Facebook ndray manandrana hiditra raha tafiditra manalo raha tafiditra izy da misy solitena atao amin'ny pejy teto moa zany mbola atao amin'ny TikTok foana ny tafiditra ao ve mbola mandeha en cours problème na connexion ngamban'izy zany aminao any ianao le manandrana miditra io na tsy haiko na sendra accidentellement fotsiny ko ndraindraiky fa tsy voakitika le pardon voakitika le hoe échec de connexion izy bon désolé Hervé faly miarabanao zay ngambany raha ohatra ka tsisy hiditra koa fa de nafinaritra iny sujet iny tsy netritretiko hoe hitouché atsika maro rehefa nisafidy ale thème iny zay hoe ty ve no resahana androany satria un peu philosophique théologique en même temps sociologique fa ny fond izy de biblique bien sûr fa ny langage hoentina ampitana ny filazantsara koa ne misy be be tsy voatery manaraka ny langage classique mahazatra de makasitraka atsika rehetra ary zay nanaraka hatramin'ny farany ny chronique du midi tandroany dia ame fotoananareo amin'ny raha pitsondray raha sitrapon'Andriamanitra moka mety ny fifandrifiny fotoana programa zany raha soa tompoko